miarahaba sy mitsitsika ny tokantranotsika indray zay atao amin'ny CENI atao anatin'izao fandaharana olo-pirenenao izao. Araka ny fanadihadiana izay nataon'ireo fikambanana maro samihafa dia fantatra fa miamiana trano tany fandraisan'ireo olo-pirenena anjara momba ny raharaham-pirenena ary tsapa ihany koa tao anatin'izany fotoana izany fa malaindaina ny ankamaroany maro momba ny raharaham-pifidianana. Amin'izao fotoana izao efa misy ny paikady-pirenena entina nabeazana sy hanentanana olo-pirenena momba ny raharaham-pifidianana izay narafitry ny CENI niaraka tamin'ireo fiarahamonim-pirenena maro samihafa nahitana ihany koa ireo mpanao gazety sy ny mpanao politika eto Madagasikara. Hita tokoa moa mazava-dehibe ty paikady-pirenena ity dia ho jerentsika bebe kokoa ato anatin'ny fandaharana mahakasika izay. Arao avy hatrany ary. Ny vondrona nasionaly miaro ny zoma olona na ny UNNDH izay ahitana vovonana miisa 30 eo dia mahita fa ny toe-tsaina amin'ny fandraisana andraikitra momba ny raharaham-pirenena mihitsy no tena mila fanarenana. Raha ny fahitako ny olo-pirenena malagasy zany amin'ny resaka fifidianana dia azo lazaina hoe mbola tsy mahafantatra hoe zo fototra ny atao hoe fifidianana dia indraindray izy tsy vonona ny manao izany raha tsy misy ny fanentanana na ny fanabeazana olo-pirenena ary eo ihany koa ny mbola tsy fahazotoan'ny olona indrindra fa ny zokiolona sy ny vehivavy zany hiditra ao anatin'izany raharaham-pifidianana zany. Fa misy tompona andraikitra voalohany zany amin'ny resaka fifidianana eto Madagasikara dia ny CENI izay tena miara-miasa akaiky amin'izany fanabeazana olo-pirenena izany ary tokony iarahana amin'ireo fiarahamonim-pirenena izay misehatra n'ity asa amin'ny fanabeazana olo-pirenena ity hatramin'ny taona maro izay. Zava-dehibe loatra no ametrahana paikady vaovao satria ilaina ny fahaizana manentana, ilaina ny mahay manabe zany hoe tokony izy zany ny fiofanana isatokajiny manengana nosy ary tokony isy ihany koa nenti-manana anatanterahana zany asisa. Araka ny voalazan'ity tompona andraikitra ity ihany dia mila miainga avy ny fotony mihitsy ny fanabeazana ny olo-pirenena izany hoe ao an-tokantrano, eny an-tsekoly, eny fanadihana am-piangonana azy. Manandanja tokoa mantsy ny vato iray izay alatsaky ny olo-pirenena iray satria ny safidy iny no mamaritra no aviny. Raha natao ny fanadihadiana mikasika ny fandraisana andraikitra amin'ny raharaham-pifidianana sy fisoratana anarana ao anaty lisitra dia hita fa mbola tsy ampy ny fanentanana sy fanabeazana ny olo-pirenena handray anjara amin'ny fifidianana. Araka izany dia tokony hamafisina hatrany izany fanabeazana sy fanentanana izany mba ho fantatry ny olo-pirenena mandrakariva fa ny fifidianana dia fomba iray hanehoany malalaka ny heviny sy handraisany anjara mivantana amin'ny hoavin'ny firenena. Natao ity paikady ity satria tamin'ny fanadihadiana natao rehetra dia hita taratra fa mbola manjavozavo amin'ny olona ny atao hoe processus électoral na zotram-pifidianana. Ny tanjona ho an'ity paikady ity dia ny hananana mazava tsara ny lalakombana sy mba ho maty paika sy maty hanina ny asa-panabeazana ny olo-pirenena mikasika ny raharaham-pifidianana rehetra. Ny vokatra andrasana dia mba olo-pirenena resy lahatra amin'ny mahazava-dehibe ny fampiasan'ny zony sy ny adidiny ao anatin'izany raharaham-pifidianana izany ary mba olo-pirenena mahatsapa fa misy fiantraikany lehibe amin'ny fiainam-pirenena amin'ny tanindrazana ny fandraisany anjara mavitrika na tsia ao anatin'ny raharaham-pifidianana. Entanina sahady isika mpisehatra rehetra indrindra ianareo fiarahamonim-pirenena amin'ny hanatanterahitsika miaraka ity paikady ity satria ny tao-trano hono tsy efa nilery. Amin'izao fotoana izao dia efa manomana fiaraha-miasa akaiky amin'ireo rafi-mpanjakana misahana ny fanabeazana ny CENI mba ahafahana manabe ny fahazazana ireo ankizy malagasy ny amin'ny mahazava-dehibe ny fandraisany andraikitra amin'ny raharaham-pirenena sy manomana azy ireo sahady amin'ny fandraisany anjara amin'ny raharaham-pifidianana. Sa ihany koa masakazona tolotra anao tamin'ity androany ity hankasitrany ianao ny anaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao hatrany CENI atao anatin'ny fandaharana olo-pirenenao isaky ny talata sy ny alakamisy aoriana vaovao amin'ny teny malagasy. Veloma tompoka.